na événement ato anatiny loatra no mampiova mampivodana ny fitondrana fa ny zavatra matetika avy any ivelany foana. Ny mpanohatra ary efa hita fa tsy tafavoaka tamin'ny fifidianana, efa hita fa resy folana tamin'ny fifidianana dia mitady lalana hafa. Fa ny fitondram-panjakana dia tsy misangy amin'ny fanakorontanana. Raha izay olona manakorotana dia tsy maintsy hiatra amin'ny lalàna. Isaky ny misy ny korotana atao ny tetezamita dia ny mpanao politika no mahazo tombotsoa, no matavy, no manan-karena fa ny firenena vao maika midina any amin'ny tena hoe farahity. Tsy milamin-tsaina ity fitondrana ny Rajoelina ity ankehitriny fa indrindra ireo mpomba azy. Manahy mafy sao dia hisy anongana, matahotra sao dia ho very seza. Efa niteny sy nandraona daholo ny mpomba fitondrana na ireo manamboninahitra zany na mpanao politika tsotra. Efa niarana nanaraka teto ny fampiororona nataon'ny Général Ravalomanana Richard, nandraona ireo avy amin'ny fanoherana ary nandraona ny vahoaka izay mikasa anao fidinana an-dalambe na dia tsy mbola nisy ny fikonkononana hidina an-dalambe aza. Efa niteny ihany koa ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement nolazainy fa mikonkonona fanakorontanana ny avy amin'ny fanoherana ary saika resaka fanakorontanana daholo no anindrikendrehana ireo avy amin'ny fanoherana amin'izao toedra rahampirenena izao. Nefa ny tena marina dia tsy fanekena ny voka-pifidianana feno osoka sy feno alabato ary feno firaisan'ny mpitsara tsy kombakomba amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fampandaniana ny kandida ny Irmar. Zay no tseky ny mpanohitra. Mivoy ity resaka fikonkononana fanakorontanana ity daholo ny mpomba fitondrana na ireo mpilelaka any filo any Rajoelina. Tsy laza isika afa-tsy Lalatina Henriette Rakotondrazafy, ny loholon'ny Madagasikara Tsebo Mahaleo, ireo solombavambahoaka maro anisa inanivona anteny meram-pirenena, enina de Paul Rabary aza dia mahita fa mikonkonona fanakorontanana ny avy eo amin'ny fanoherana. Ay daholo zany rehetra zany rano marimarina kokoa. Raha manaraka ankaiky ity fanehoan-kevitry Paul Rabary ity isika dia mahatsikaritra fa misy azo raisina no sady misy mitombina ny fanehoan-keviny fa tsy izy rehetra. Resy lava ny mpanohitra ho izy. Ary arahantsika mahalala zany fa resy foana ny avy amin'ny fanoherana isaky ny misy fifidianana mifanisy. Ary tsy manana fahafahana akafahefana amin'ny alalan'ny latsabato na amin'ny alalan'ny fifidianana ny mpanohitra ho izy. Ny lalana tokana ho an'ny fanoherana azahoana fahefana dia ny manongam-panjakana. Ary tena zay tokoa raha ny toejava-misy ankehitriny no jerena. Tsy ho tanisantsika eto ny osoka, ny alabato sy ireo firaisana tsy kombakomba amin'ny fampandaniana ny kandida ny Irmar fa ho tramaraina eto isika. Tsara marihana fa tsy miresaka alabato na osoka na ireo tsy fahatomombana ny fifidianana ny fanehoan-kevitry Paul Rabary, fa ny azy manokana dia latsabato ny vahoaka madiodio ireny nampandaniana ny Irmar ireny. Ka mazava ho azy fa tapidalakale ny fanoherana ka mikonkonona fanonganam-panjakana raha ny analyse politika izay nataon'ny Paul Rabary amin'ny mampandinika raharam-pirenena azy no jerena ho izy raha resaka tamin'ny mpanao gazety. Sisy fitondrana tsy mahita toro tena matoro tsara ny fitondram-panjakana raha resaka politika ny resahana. Fa kosa ny resaka politika dia fanehoan-kevitra ary adidin'ny mpanao politika maneho hevitra. Fa raha vao tsy maneho hevitra ny mpanao politika dia lasa fion-dakoly sy tokana foana zany lohena. Ka manao ny asany ny mpanohatra ary efa hita fa tsy tafavoaka tamin'ny fifidianana, efa hita fa resy folana tamin'ny fifidianana dia mitady lalana hafa ankoatra ny fifidianana. Satria raha vao tao amin'ny fifidianana zany dia tsy tafavoaka izy satria ny vahoaka efa tranché, efa nitsara. Dia manao ny asany ny mpanohatra mitady lalakafa. Dia manao ny asany ihany koa ny eo amin'ny fanaonana fitondrana mitady sy miteny amin'ny vahoaka hoe tandremo fa ny ianareo ihany ny tompon'ny fahefana, ianareo ihany afaka mametraka ny olona amin'ny fitondram-panjakana, dia nefa misy an'reto mpanohatra eto mitady zavatra fandray. Fanampin'izay, ndao arahantsika ny fanehoan-kevitry ny governorana Analamanga Ery Rasoamaromaka. Manahy mafy izy sao dia hanonga-panjakana ny avy amin'ny fanoherana izay somary mangingina tatoato no sady hita mandrangaranga fa manohitra ny voka-pifidianana ofisialy izay navoaka ny fitsarana. Teboka roa samihafa no azo tsongaina tamin'ny fanehoan-keviny na resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Ny voalohany, nampatsiahy no sady nampafantatra ny rehetra izy fa sahirana ny vahoaka malagasy ankehitriny ka tsy ilaina ny fivoizana korontana na fanonganam-panjakana. Fa tsy nilaza kosa izy hoe tsy mandroso Madagasikara fa ny vahoaka malagasy ihany no mijaly ankehitriny. Ny teboka faharoa dia zao, teny fandrahonana. Mampitandrina ireo avy amin'ny fanoherana izay mikonkonona fanonganam-panjakana
mikonkonina fanakorotanana ity governorana Nalamanga ity. Milaza izy fa tsy misangy ny fitondram-panjakana ankehitriny raha misy mioapefy na misy ireo mikonkonina fanakorotanana eto amin'ny firenena hoy izy. Mpanohatra zany amiko mpanohatra zany tsy mila korotana tsotany Madagasikara. Fa za kosa dia miteny fa ny fitondram-panjakana dia tsy misangy amin'ny fanakorotanana. Raha izay olona manakorotana dia tsy maintsy hiatra amin'ny lalàna nizanizy izy. Fa tsy mety an'izany intsony ny vahoaka efa sahirana ny vahoaka, mahantra ny vahoaka. Dia mbola atao an'izany korotana ve satria mahazo seza ny hafa. Zany ny zava-misy. Ary za miteny aminareo mbola tsy manao dictature zany ny fitondram-panjakana, tsy manao an'izany. Fa raha te hijeran'izany fitondra manao dictature zany nareo dia tamin'ny andro Flora Valomanana nisy an'izany teto Madagasikara. Fa zao mbola tsy zany zao. Afaka miteny daholo ny olona rehetra. Fa tamin'ny andro zany tsy isaka miteny. Fa nefa za kosa aloha mahita mila entitra mpitondra amin'ny zavatra misy. Rehefa misy hoe tsy azo atao ty nizaniza dia tokony hoe tsy azo atao. Saika mitovy tsy misy valaka amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitry lolon'ny Madagasikara tsy ebo maleo. Nampafantatra ireo avy amin'ny fanoherana izy ary nampafantatra ny vahoaka malagasy izay eritreretiny ho mikonkonina fanonganam-panjakana fa tsy misy tombotsoa azo amin'ny fanonganam-panjakana. Ny mpanao politika ihany no izy no lasa mahazo seza, lasa matavy, lasa bevola fa ny vahoaka dia mijanona mahantra ihany ary fadiranovana. Manao antsoavy izy mba tsy hiditra amin'ny fanonganam-panjakana ny avy amin'ny fanoherana ary manentana ny vahoaka ihany koa izy mba tsy ho mora resena lahatra amin'izany fikonkononana fanonganam-panjakana izany hoy ity loholon'ny Madagasikara ity. Fepetra rehetra raisin'ny fitondram-panjakana ka hanamaivana ny fisomotry ny fiantraikan'ny vidim-piainana amin'ny vahoaka dia toheriny zareo. Antony satrony zany tena hijaly ary tena mifarahidiny le vahoaka dia amin'izay azony atao ny manao manipulation ny manodikodina azy hoe hirotaka hanao atao lalamea dia haniheriny zany dia hoe aleo maka ny fahefana amin'ny fomba tsy ara-dalàna ka farany manao ny fanao dia miteny zavatra mifanohitra. Inona moa ny dikan'le hoe zahay tsy hanonga-panjakana fa hanongana ny fitondrana. Zany iny dia tena hoe fanabataona olona. Sahala hoe misy olona anankiray zao teneninao za tsy hamono anao rangaha ty fa ny lohanao fotsiny no tapahiko. Tsy hiara-hitantana ny mpitondra sy ny mpanohitra. Dikan'izany iny hizara seza dia hizara tombotsoa dia avelany zany ny tombotsoan'ny vahoaka, avelany ny fampandrosoan'ny firenena. Tamin'ny fotoana oviana no nisy fizaran-tseza amin'ny mpanao politika teto ka nahazahoan'ny vahoaka tombony. Tsy mbola nisy zany teto fa isaky ny misy ny korotana ataony tetezamita dia ny mpanao politika no mahazo tombotsoa, no matavy, no manan-karena fa ny firenena vao maika midina any amin'ny tena hoe farahidina. Ankoatr'ireny rehetrareny dia efa naratsika teto ny fanehoan-kevitry Lalatina Henriette Rakotondrazafy izay mivohy tanteraka ny resaka fanonganam-panjakana sy fanakorotanana izay eritreretiny ho ataon'ireo avy amin'ny fanoherana. Efa niarana nanaraka teto ihany koa ny fanehoan-kevitry General Ravalomanana izay mifono fandrahonana sy fampitahorana amin'ny basy. Ao ihany koa ny fanehoan-kevitry Prime Ministre Tsai Christian solombavambahoaka maro samihafa izay mpisolelaka amin'ity fitondrana ity sy ireo maro tsy voatanisa. Raha ny toejava-misy ankehitriny no jerena dia tsy mbola amin'izany dingana izany ny fanoherana eto Madagasikara raha ny marimarina kokoa. Ataoko angamba fa niarantsika nahita daholo ny fanehoan-kevitry Marc Ravalomanana raha niresaka tamin'ny mpanao gazety izy hoe hatreto aloha izy dia anao zay fomba rehetra anarana ireo teboka rehetra voatondro ny lalàna ny avy amin'ny fanoherana fa indrindra ireo avy amin'ny firaisan-kina. Aorin'izay zay vao manao dingana hafa raha sanatria tsy mahafapo ny valin'ny fitarenana zay apetraka izy ireo eny anivon'ny fitsarana. Ny tena marina amin'izay resaka fikonkononana fidinana an-dalambe fanonganam-panjakana izay dia fanehoan-kevitra avy amin'ireo diaspora any ampitan-dranomasina. Naneho ny heviny manokana Andriamatoa Gérard André Lemirovason
mpamakafaka politika no sady mpandalina ny raharam-pirenena manoloana ny tahotra izay ananan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny manay mafy ny isiny fanonganam-panjakana. Amin'ny mampandalina politika any Andriamatoa Gérard André-Lemorvason dia mampafantatra ny pomba fitondrana izay manay mafy sy matahotra mafy ny resaka fanonganam-panjakana izy fa tsy ny zavatra eto an-toerana loatra no mahatonga ny fipoahan'ny fanonganam-panjakana fa matetika dia tranga avy any ivelany na fanapahan-kevitra ireo firenendehibe. Noraisiny ohatra tamin'izany ny fanapahan-kevitry ny Donald Trump izay niala tsy ho mpikambana tao amin'ny OMS sy ireo organisation maro hafa international izay ahina ahatonga fipoahana amin'ireo firenena andalam-pandrosoana fa indrindra eto Madagasikara araka ny nambaran'ny Andriamatoa Gérard André-Lemorvason. Ny fitazonana fahefana amin'izao fotoana izao sy ny fandresena loatra amin'ny fifidianana sony fa ny fiatrehana ny zavatra mitranga aty amin'ny firenenao no ny zavatra mitranga avy any ivelany. Sy dia zavatra sy phénomène na événement anatiny loatra no mampirodana ny fitondrana fa ny zavatra matetika avy any ivelany foana. Ndao averina arahantsika ny fanehoan-kevitry ny faniriso Ernevo izay mampirisika ny rehetra hidina an-dalambe anohitra ity fitondrany any Rajoelina ity na fanjakany Jolay ity ho ifaniriso Ernevo. Ireo vahoaka tsy nifidy fo zareo miandry ny candidat izay nifidiny hitarika azy hiaro an'izany vatany izany. Dia ahoana ny tokony ataontsika ary inona ny tokony hisy antsika? Sa ahoana atao mangina tapona treo? Ry vahoaka malagasy, ianareo mpiara-monina aminay eto Madagasikara, misy fotoana daholo ny zavatra rehetra ary misy fandaminana. Tsy teanao resaka maro intsony faniriso Ernevo manoloana ny famadiana ny voka-pifidianana izay nataon'ny mpitsara nampandana ny candidat Nirmar izay tsy lany tamin'ny latsabato akory. Ny vahaolana dia tsy misy ankoatra ny fidinana an-dalambe ho ifaniriso Ernevo manohitra ny voka-pifidianana izay feno osoka, alabato sy fanapara-pahefana izay nampandaniana ny candidat Nirmar izay tena alam-bahoaka indrindra amin'izao fotoana izao. Miantso ireo candidat izay nirotsaka ho fidina manerana ny nosy ifaniriso Ernevo mba hitsangana hitarika ny vahoaka hiaro ny safidin'izy ireo. Ekena ho ifaniriso Ernevo fa mampiasa mpitandro filaminana manana basy ity fitondrana ity. Fa kosa raha miara mitsangana daholo miray hira ny vahoaka rehetra isaky ny commune arivo mahery eto Madagasikara dia tsy maintsy tafavoaka mpandresy ny vahoaka na dia eo azy ireo mpitandro filaminana izay ampiasainy ity fitondram-panjakana ity ho erim-pamoretana. Ianareo candidat eraky ny faritany tsy ao Antananarivo ihany, ianareo candidat era ny faritany izay navadika ny vatonareo dikan'izay nareo manana olona ny fidy anareo ary ireo olona ny fidy anareo ireo dia manantena fa ianareo hitarika azy hiaro ny vatony. Asa mieritreritra hoe izay ve atody miady am-bato manana olona ianareo ao aoriananareo. Ny olona izay nifidy anareo asa vela iraviravo tanana fotsiny ohatr'izao izy fa tarito ary raha isaky ny fokotany isaky ny commune isaky ny commune izay navadika ny isa izay nangalarina ny vatony no miainga ny hetsika izay ataonareo tsy araka an'izany ny gendary. Tadio tsara fa isaky ny commune tsy misy gendary 3000 isa. Ka raha miaraka manao daholo nareo hoe zay tsy anaiky, zay araka tsy anaiky isaky ny commune tsirairay avy mitarika ny olona izay mifidy anareo tsy ho araky ny fitondram-panjakana, tsy ho araky ny gendary izay tarihan'ny General Bomba ny andeha anakana an'izany. Anjaranareo zany zao ny miaro ny safidim-bahoaka, miaro ny safidin'ireo vahoaka izay mifidy anareo fa tsy hoe ka izay rery ve zay ve matahotra gandra, matahotra voasambotra, tsy havita nagadra anareo rehetrarehetra raha miara-mihetsika daholo. Raha miara imagineo na dia toko eraky ny faritany enina fotsiny. Maika fa hoe 1700 communes, za sy ireo fa presque 1000 communes amin'ireo 1700 ireo navadika daholo satria efa tsy tian'izany foza zany ny any Madagasikara. Ho antsika rehetra mpanaraka toerana politika dia maharaka tsara ny resaka ny fanaovan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny mpanao gazety maro samihafa manoloana ny
hampandanian'ny mpitsara ny candidat Nirmar ho ben'ny tanàna ny commune isaky ny faritra rehetra. Efa fantatry ny rehetra fa anaraka procédure normale araka izay voalazan'ny lalàna i Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny vovonana firaisankina ary ny antoko tiako Madagasikara. Zany hoe ametraka fitoriana indray amin'ireo mpitsara izay nandany fitoriana izay napetraka izy ireo teo aloha. Raha ny amin'ny fanisoerana manokana dia efa tsy vahaolana intsony ny fametrahana fitoriana satria ny mpitsara mihitsy no fototry ny olana rehetra eto amintsika satria tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ireo ho ifanisoerana evo. Nodiso ny fanisoerana evo ny resaka voizina matetika hoe misy manery na tratrany baiko midina ny ao amin'ny fitsarana. Ny tena marina ho ifanisoerana evo dia ny mpitsara mihitsy no miezaka manatanteraka ny sitrapony ireo mpitondra fanjakana mba hahafahany mitazona ny asany, mba hahafahany manatsara ny toerana misy azy ireo. Midika izany ho ifanisoerana evo fa ireo mpitsara ireo mihitsy no tena fototry ny olana rehetra eto amintsika raha jerena akaiky ny toe-java-misy ho ifanisoerana evo. Ny senilo deja efa nanao ny ataony dia ny fitsarana izay eritreretina ho dernier rempart, ny fitsarana izay eritreretina hoe ary fenitra farany tokony itsika siffle hoe stop hatrety ihany tiany fetra ahafahanareo manao zavatra ary ny fitsarana tokony amerina ny atao hoe rariny ny hitsiny ny ara-dalàna tsy manao an'izany satria matahotra iny, matahotra carrière, matahotra ho affecté, matahotra sao dia ratsy eo anatrehan'ny fitondram-panjakana, matahotra sao dia tsy ny fitazonana fahefana amin'izao fotoana izao sy ny fandresena loatra amin'ny fifidianana sony fa ny fiatrehana ny zavatra mitranga aty amin'ny firenenao no ny zavatra mitranga avy any ivelany. Sy dia zavatra sy phénomène na événement anatin'ny loatra no mampiova ny mampirodana ny fitondrana fa zavatra matetika avy any ivelany foana. Ny afo eto Madagasikara dia hozy izy nareo hoe zao ve ianao vao mahita an'izany? Tsy hoe zao aho vao nahita fa isan'andro dia mikonstate an'izany fa tsika zany mieritritra hoe les panneaux politiques, ny administration, ny mpanjakana, ny maramila, ny vahoaka, ny mpanohitra fa tena io dernier rempart io no tsy manao an'izay asan'izay. Tsy miteniteny fahatany ifanisoerana evo raha toka miantso ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy idina an-dalambe anohitra ny tsirariny, anohitra ny voaka-pifidianana izay navoaka ny mpitsara izay nampandany ny candidat volomboasary satria saika voakasika nyity daholo ny commune rehetra arivo mahery manerana nosy ho ifanisoerana evo. Marobe mihitsy ny olona nandefa taty amiko tsy Antananarivo ihany, Tomasina dia misy toerana maromaro ihany koa any amin'ny commune manerana nosy ihany navadika ny fitsarana ny isa. Zany hoe na dia nanao recours raha ohatra ny candidat indépendant na candidat mpanohitra dia tsy nraisiny izany ary omena foana ny Irmara, ny candidat Irmara ny vaton'ny mpanohitra dia atao lany. Misy olona foanana 100% ny vatony nefa izy lany 75% tao amin'ilay toerana. Dia napiakarina ny candidat Irmara izay nahazo 25% fotsiny. Misy indray natsimbadika, misy nomena 200 voix en plus, misy foanana ny vaton'ny mpanohitra dia miakatra ho azy ny candidat Irmara. Ndao averintsika arahana ny lahateny izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nanambarany fa efa ampelatana ny profy rehetra mirakitra ny horonam-peron'ireo mpitsara izay nanapa-kevitra ny ampandany ny candidat volomboasary fa indrindra ny eto Antananarivo renivohitra araka nambarany tamin'ity lahateny izay nataony ity. Araka nambarany moa tsy tazam-potsiny fa tsy maintsy andrefanam-pan-kevitra izy ireo anoherana ity voaka-pifidianana izay tsy ara-dalàna ity. Mbola anatin'ny tanteraka amin'ny fametrahana paikady ny tokony atao izy ireo araka nambarany tamin'ity lahateny ity. Manana profy izay ary entina eto aminareo amin'izao fotoana izao. Ato anatin'ity daholo ny teny nataon'ireo magistrat sy mpitsara tamin'ny azoma
heriny tsy maintsy natao lany ny kandidanareo ty ilaza aminareo azy zany fa nanao araka zaza atao ihany ny mpitsara niezaka fa baika nidina laza hoe ataovy zay mahalany an'io larana fahafitodina atao lany l izy ary reo mpitsara sy reo mpanao lalàna dia samy miaiky fa tsisy azo natao a fa tapaka ny tendany raha mbola manao izy loza mahazo azy dia ahoana ny tokony ataontsika ary inona ny tokony isy atsika sa ahoana atao mangina tapina treo ry vahoaka malagasy ianareo mpiaramonina aminay eto Madagasikara misy fotoana daholo ny zavatra rehetra ary misy fandaminana ankoatr'izay nanao an'izao resaka izao ihany koa izy rehefa niresaka tamin'ny mpanao gazety izy taoriny lahateny izay nataony tamin'ny andro vitsivitsy lasa zay araka nambarany moa dia anaraka ireo teboka rehetra izay voatondro lalàna aloha toy ny mametraka fitarenana mametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana izay efa nanda ny fitoriana izay napetraka izy ireo nandritra ny fotoana maro ny fanesy nandritra nyity fotoana ny Rajoelina ity raha sanatrika ho lavy ny fitsarana indray ny fitoriana izay ataon'izy ireo dia ho hita eo ny fanapahan-kevitra izay ho raisy ny firaisan-kina ho raisy ny fanohirana manoloana izany rehetra izany araka nambaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha resaka tamin'ny mpanao gazety izy mbola azo antenaina amin'ny fitoriana izay le lazaiko hoe tsara mahalala zavatra mahay satria izy io a ny fitoriana menakay dia fitoriana fandavana ny didy izay navoaka ny zao dia mangataka ny filan-kevitry fanjakana izay na conseil d'état manao azy dia tsy manana effet suspensif nefa le didy navoakany effet suspensif le fitoriana ataonay fa tsy maintsy mizotra ny zavatra ataony anareo zay ny ilaina fahaizana sy fahalalana ny za zany azo mametraka fitoriana zay zany tsy lazo hoe rahapiso no ataony ny investiture tsy manina zay naovany azy ihany satria le fitoriana operakay tsy afaka stopeny zavatra iny any amin'ny conseil d'état mazava zao zay le tsara be le fanontaniana samy natsapa daholo an'izay le mpiara-dihatra amin'izay fa tsy nety le fisarahany le fivakisana fa zao samy matsapa daholo fa potika le firenena ary voaka malagasy mijaly fa tiranobana mila mahafaka manao azy zay le izy rehefa mandeha indray zany zany dao indray tsika hiverina vitatsika indray etam-pamaranana dia zao nanamafy efa nisoerinaivo fa efa leo ity fitondrana ny Rajoelina ity ny ankabetsany vahoaka rehetra manerina nosy miantso ny mpanao politika rehetra miantso ny mpitarika fa indrindra ireo izay nirotsaka fidina nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna izay natao voatsela teo iny mba hitsangana hiaro ny safidim-bahoaka hitarika ny vahoaka anohitra ny tsirariny hiarovana ny vaton'izy ireo dikan'izay nifidy izay olona tsy foza zany ny vahoaka rehetrarehetra dia ireo vahoaka tsy nifidy foza ireo a miandry ny kandida izay nifidiny a hitarika azy a hiaro an'izany vatony izany ka dia za zany miteny hoe aza miravoravo tanana aza mandraha kilombiandoha matoa ny fidy anareo le vahoaka dia miandry izy arovanareo ny safidiny ary tsy ahery tsy misy miaramila tsy misy tarika tsy misy nininina tsy misy basy maharesy vahoaka zany eto dikan'izay a tarito ny olona izay nifidy anareo ary anareo izay nifidy koa atony ny kandida anareo ao izay reto vonina hiaro ny safidinay dia arovo ny safidim-bahoaka valable io ho an'ny Madagasikara ray manontolo tsy Antananarivo ihany tsy Toamasina ihany ireo commune kely manodidina izay nisy an'izay famadiana vato izay a dia masahi mijoro daholo izara ny joro eo fitsarana tsy mijoro ny polisy tsy mijoro gendarme tsy mijoro miaramila tsy mijoro anareo vahoaka amin'izay zao no mijoro araka izany rehetra izany oharantsika miandalana eo ny mety ho toy ity toedra raha ity ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza dino misabony sy manisy gemany videontsika amin'ny manaraka indray